manandanja tokoa any Ambatodia moa zany ny androandroany satria androany no nantatosana ny lanonana faharoa amin'ny fanomezana ny mari-boninahitry ny asa ho an'ireo mpiasa eto amin'ny ozinina Ambatodia eto Toamasina. Misa 720 izy ireo no omena medaly alimo sy medaly volafotsy amin'ity anio ity. Izany moa dia mariky ny fankasitrahana ny asa tsara izay nataon'izy ireo nandritry ny taona maro tato anivon'ny orinasa, ary indrindra ihany koa ny fandraisan'izy ireo anjara tamin'ny fampandrosoana ny firenena satria dia tsara tsahivana hatrany fa Ambatodia dia isany mandray anjara lehibe amin'ny fampandrosoana ny toe-karen'i Madagasikara. Amin'izao fotoana izao dia faly izahay miarahaba ireo mpiasa rehetra izay nandray izay mari-boninahitry ny asa izay, ary ny mirary an'izy ireo ihany koa totosa hatrany ny asa izay ankinina aminy eo anivon'ny orinasa, ary eo amin'izay fanosehana ny fampandrosoana lovain-jafy eto Madagasikara izay. Mpiasa 720 izay miasa eto Toamasina eto amin'ny ozinina moa zany dia mpiasa malagasy avokoa, ary izy ireo amin'izao fotoana moa zany ny mpiasa ato anivon'ny orinasa Ambatodia iray manontolo dia efa mahatratra 70 isan-jato dia teratany malagasy avokoa. Raha atotaly izao ny isan'ny mpiasa nahazo medaly zany tamin'ity taona ity dia miisa 770 izy ireo rehefa miaraka amin'ny ireo nahazo medaly tany amin'ny toeram-pitrandrahana sy ny mpiasana Ambatodia avy ao Antananarivo ihany koa.